Médecin Guillaume Laurent dia mampandrea sady milaza maneho ansoratra amin'ny alalan'ny gazety ny zava-misy tamin'ny sabosy lasa teo ny fivoizana sy ny fanasehoana ny sarinay mivandravandra ao anatin'ilay gazety fa interdit de checker ny tenanay tamin'ny 2011 amin'izao fotoana zao misy ny taratasy fanamariana fa io raharaha io mariana dia efa vita tamin'ny roa taona lasa ny raharaha ny fampirarahana tamin'ny rakotomizao Sylvie dia milaza aminareo eto ny tenako manao ny démentia fa misy taratasy ity nalefa ny Sylvie mail avy any France amin'izao fotoana zao misy akony lehibe amiko le izy misy fampirarahanay tamin'ny Sinoa tany Aziatika zay nampisalasala zareo ary nametraka telefôna ny ansona hoe ohatrany misalasala zay vis-à-vis an'le zavatra nivoiziny zareo le fanalana baraka tamin'ny gazety mbola tsy misy zavatra ohatran'iny maneran-tany olona mafia arakaraky ny filazany azy olona escroquerie araky ny filaza azy fa tonga dia ny sarinay mivandravandra be ny nasehony eo sy nitakonana sy naninona fa ty zay ny fetrekany lehibe aminay amin'izao fotoana zao fa mianile marché besaka kokoa zay eo anatrehan'izay rehetra iny no atao ny ataonay zao moa amin'izao rehetrarehetra zao fa iaraha mahita araka ny lazaiko teo zany fanalana baraka le izy na olona mamono olona azy mbola tsy misy ny fanasehoana sary mivandravandra fa tany-tandalana Madagasikara ny rehetrarehetra voafehan'ny lalàna daholo ka eto zay manaseho ny babemaso fa ny tory zay ary efa ny amin'ny gendarme ny raharaha efa lasany amin'ireo olona reo ny convocation miaso azy miakatra amin'ny lasiny eny ny raharaha hoeninareo nytoiny misy fifandraisana tokoa le izy satria raha diniana le olona ny texte no ataony zareo tao alohan'le gazety interdit de checker fa raha jerena ny page dia ny raharaha ny tomobile voiziny zareo tao ataony zareo fitaovana amin'le zavatra fa tsy mety nataony zareo ny fandraisany amin'le izy